Inona natao hoe olona ao amin'ny Kristy. Zay no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity dia manasa anao izahay hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Ten'Andriamanitra atao amin'ny Korintianina faharoa toko 5:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Ny olona ao amin'ny Kristy zany dia olona vaovao. Ny ahafantarana hoe olona ao amin'ny Kristy ny olona anankiray dia lasa tsy tia zavatra taloha intsony izy. Le zavatra taloha izay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra fanahy masina ao anatiny. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olona vaovao izy. Zany hoe raha tsorina zany dia lasa tsy tia zavatra taloha intsony. Misy an'ireto teboka maromaro reto ary ho jerentsika ny olona vaovao ao amin'ny Kristy. Rehefa hoy ny ten'Andriamanitra teo hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Voalohany zany misy tsiro vaovao takiana ao anatintsika, izay natao hoe olona ao amin'ny Kristy. Misy goût vaovao zany takiana ao anatintsika tsirairay. Lasa misy besoin vaovao ao anatintsika ao. Lasa tia vavaka, tia mihaino ten'Andriamanitra tahaka izao lasa tia mamonjy fotoam-bavaka. Izay le natiora vaovao ao anatintsika. Raha misy amintsika zany efa manomboka lasa miverina le natiora taloha, le hoe tsy tia mamonjy fotoam-bavaka, tsy tia vavaka, dia mila manontany tentsika hoe ao amin'ny Kristy sa tsy ao amin'ny Kristy intsony. Fa ny Baiboly raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Zany hoe misy natiora vaovao ao anatintsika, lasa tia zavatra ara-panahy. Misy fahatsapana vaovao ao anatintsika, lasa misy filinina vaovao, izay ny fitenin'ny tanora azy. Lasa misy fahatsapana vaovao ao anatintsika any. Misy zavatra ara-panahy lasa mihavelona, misy zavatra ara-panahy lasa miamitombo any anatintsika any. Lasa misy fitiavana mikarakara ny ara-panahy. Zany hoe lasa manao entretien ny ara-panahinao ianao, lasa se soucier ny ara-panahinao. Ny fiainan-baovao zany dia fiainana isan'andro. Ary ny natiora vaovao ao anatintsika dia ambolena io zavatra ambolena. Ka le natiora vaovao izay ambolena ao anatintsika io dia mitaky zavatra ara-panahy. Mitady atmosfera spirituelle. Zany hoe mitady air spirituel zany le fiainam-panahintsika le vaovao io. Ka izay no mahatonga antsika hoe lasa te hiaino hira ara-panahy, te hiaino hira ara-pilazantsara, mi-entretenir ny fiainam-panahinao ianao ny dikan'iny. Lasa te hamonjy fotoam-bavaka. Raha ianao malaindaina mamonjy fotoam-bavaka, mampahery ianao andao hiverina satria le ara-panahintsika mila atao entretien, entretenir. Mila mihaino ten'Andriamanitra isika tahaka izao. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Satria nahoana hoe ianao isan'andro zasy ianao dia tsy maintsy ary possible hiatrika fiainana mety hanefitra amin'ny fiainam-panahintsika. Ka zany no ilayntsika an'Andriamanitra manatrika antsika, zany no ilayntsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny vavaka dia manintona ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny Baiboly miteny hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Amin'ny fotoana manao tandrevaka ny ara-panahintsika isika dia miaina le natiora vaovao anatintsika. Fa miverina tsikelikely indray le natiora taloha ary mazava-dozan'ilay izy ary mety ho faty mihitsy ny fiainam-panahintsika ary mety hiverin-dalana rehefa avy eo. Ka raha sendra maina ny fiainam-panahinao mety efa tsapanao mihitsy efa manomboka tady hiverina indray le natiora taloha, le goût taloha. Lasa manomboka tia mira amin'izao tontolo izao, lasa tia zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila miverina. Mety mahatsapa famainana mihitsy ny ary ianao, ndao angataka vonjy amin'ny fanahy masina hoe vonjeo fanahy masina. Noho izany olom-baovao isika. Hoy ny Baiboly teo raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Satria olom-baovao zany zasy ianao dia misy conviction vaovao anatintsika, misy fandresen-dahatra vaovao anatintsika. Zany hoe misy zavatra vaovao lasa tiantsika. Amin'ny herinan'io izao indray isika dia hiresaka hoe inona ny zavatra fantariko rehefa tonga olom-baovao
mankasitraka atsika ny hainao hatramin'ny farany raha nafinaritra anao ny vidéo izy amin'ny salasala, amin'ny like, amin'ny commenter, partager. Veloma tompoko.